Fahalomerabantsika tserehavindray tonga eto fandraisana mofinaina amin'ity alakamisy maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola afaka mandray an'izany ihany koa ary koa mahazo ny avy amin'ny rina dia tombo fitahinana isika tsirairay avy. Lohanderantsika na mofinaina an'io dia hivavakisika. Ny Tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay amin'ny fitahinao sy tantananao anay misaotra anao manokana izay noho ny amin'ny tombonandro izay menao anay, misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny famanginao ny isa-tokantrano tsirairay eto ary ihany koa ny fahasoavanao izay arotsaka ao aminay. Gataka aminao indrindra zahay mba mila mifahantsoana helika rehetra ianao ary koa ny mba hampitombo ny finoana izay fahananana ankehitriny. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe rivotra madio mahasalama. Raha amin'ny ohabolany toko 7 andiny 7 sy ny 8 manao hoe aza manao anao enjy matahoran'i Jehovah ka mifadiany ny ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao zany sy ho fanamandona ny taolanao. Amen. Ny saina tony sy miramirana dia fahasalamana ho an'ny vatana sy tanjaka ho amin'ny fanahy. Tsy misy zavatra mamokatra aretina mihoatra noho ny saina ketraka, mihoatra noho ny saina kivikivy sy saina malahelo. Tena zava-doza ny fahaketrahan'ny ara-tsaina. Ny rivotra izay zavatra ho sarobidin'ny lanitra nomenan'ny olona rehetra dia ho fitahiana ho anao, hitondra hery mamelombelona raha tsy lavinao ny idirany. Tokony hifamoivoy tsy tapaka ny rivotra mba ho madio hatrany. Ny rivotra madio dia mampikoriana tsara ny rà, mamelombelona ny vatana ny rivotra ary manome azy tanjaka sy mahasalama. Sady misy fiantraikana mivantana amin'ny saina koa, manome azy filaminana sy fahatoniana. Manetsika ny fahazotokomana ny rivotra ary mampety kokoa ny fandevonan-kanina satria mampahita torimaso mamy sady lalina. Reto avy ny vokatry ny fipetrahana amin'ny trano mihiboka sy tsy ampy rivotra. Voalohany dia tonga marefo sy marofo ny taova. Faharoa, tsy ara-dalàna ny fikoriana ny rà. Fahatelo, mikoriana ny miadana manerana ny vatana ihany koa ny rà satria tsy voadio sy tsy mahazo famelombelomana avy amin'ny rivotra madio sy mitondra hery avy any an-danitra. Inonao ve fa atomotra ny faran'ny zavatra rehetra ny mihazakazaka ho amin'ny fiafarany tokoa ny toe-javatra miseho ao amin'ny tantaran'ny tany? Raha izany dia aseho amin'ny asanao ny finoanao. Finoana hozy izy, ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Vitsy ny olona manana finoana tena izy izay miasa mpitiavana sy manadio ny fanahy, kanefa ireo izay isaina ho mendrika andovan'ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manana tanjaka ara-moraly izay mifanentana amin'izany. Hoy ny Jaona voalohany manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr' izay. Fantatsika fa raha eseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa ary izay rehetra manana an'izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izany no asa manoloana anao ary tsy manana fotoana betsaka ianao raha hirotsaka ny tseratra amin'izany asa izany amin'ny fanahinao manontolo. Fa ankehitriny izao dia aoka tokoa isika hanana fahavononana hiroso mandrakariva ny amin'ny fikajiana ny fahasalamana dia tsy fanaovana ambanin-javatra ny rivotra madio izay mahasalama antsika. Avakitsika. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Angataka aminao Tompo mba hitaonanay mandrakariva kajy ny fahasalamanay. Hijery manodidina ary aoka tsy hanao ambanin-javatra azy ireny satria fantatray fa mikorokoro ny fomba fisainanay, ny fahasalaman'ny sainany indrindra, ny fikajiana ny fahasalamana. Aminaran'i Jesosy, amen.
miaro